Ankoatra ireo lehilahy roa izay saika hanainga ao any Afrika Atsimo nefa tsy nanainga indray dia Niakatra fampanoavana teo anivon'ny fitsarana miady amin'ny kolokolo ihany koa ireo mpanamory fiaramanidina roalahy nitatitra ireo mpandeha sy ireo volamena hatrany Afrika Atsimo. Mbola nisy olona maromaro ihany koa no nandrasana ho henon'ny mpampanolalana tao amin'ny fitsarana miady amin'ny kolokolo androany zoma vao maraina dia efa tazana famezivezy teny amin'ny foiben'ny fitsarana ireo mpiasan'ny ladoany izay nanao ny fanadihadiana sy nitondra ireo voarohirohy manoloana ny fampanoavana. Tazana teny ihany koa ny polisy maromaro sy ny tale generalin'ny ACM na ny aviation civile de Madagascar izay voalaza fa manaraka olona no nahatongavany teny atoerana. Tsy maniditra tanteraka ny amin'ny andraisana avy hatrany ireo mpianatra nivoaka tamin'ny Sekoly ambony manofana ho mpampianatra sy mpanabena ny UNS ny ministra Fanabeazam-pirenena Marie Michel Malala. Laza nefa izy fa tokony hamaly ny filohan'ny minisiteran'ny fandraisana mpiasa ao ka tokony hanaraka izay masotsivana izay ny mpianatra mivoaka avy eny amin'ny UNS. Nambarany araka izany fa hangataka ny amohanana didipindrana iraisa ministera izay ahafahan'ny ministra misahana fanabeazana mandray an-tanana fikarakarana ny fifaninana hiditra ho mpianatra ao amin'ny UNS. Na mafisin'ny komisiona misahana fitantanana ny anivon'ny Confédération africaine momba ny baolina kitra fa tsy ho afaka hilatsaka ofidiana ho filohan'ny CAF ny filohan'ny perinasa izay nahaton'ny fédération iraisam-pirenena amin'ny asany. Na ny mirariny any amady aza ny tribonaly mpanelanelana momba ny fanatanjahantena izay nampiakarin'ity filohan'ny fédération malagasy ny baolina kitra teo aloha ity raharaha dia efa tsy ho afaka ofidiana intsony izy. Kandida roa hafa no efa nahazo alalana hifaninana ho filohan'ny CAF: Emmanuel Senghor filohan'ny fédération amin'ny baolina kitra any Sénégal ary Anouma filohan'ny fédération ivoiriana teo aloha. Mbola dinihana kosa ny taratasy filatsahako ofidian'ilay Mauritaniana Ahmed Yaha sy ilay Afrika Atsimo Patrice Motsepe.